Ya, ho antsika mpanao politika, ho anareo mpanao politika. Eto zany dia mampitondra hafatsy ho anareo mpanao politika malagasy. Nareo mpanao politika vita malagasy izy Luc Hervé zay. Eto dia mampitondra hafatsy anareo. Nareo karazana antoko rehetrarehetra mpanao politika. Mba fantatsy nareo mpanao politika ve ny voka-dratsy nataonareo teto amin'ity firenena ity. Mba fantatsy nareo mpanao politika ve ny zavatra nosimbainareo teto Madagasikara. Dia hoy izy nareo hoe manino ianao no manavakavaka ohatran'io dia miteniteny hoe voalavo malama loha. Zaho hoe tsy miteniteny fahatany. Fa matoa zany zaho miteny zava-marina ny tenenao. Ary zavatra hitako zany. Zaho hoe tsy raha zazakely. Efa ela zao efanao io. Efa hitako ny fitondrana nanomboka tamin'ny andron'ny Ratsiraka, na tamin'ny andron'ny Jafy Albert, tamin'ny andron'ny Ratsiraka, tamin'ny andron'ny Ravalomanana, tamin'ny andron'ny Anjarajoely, fitondrany Hery Rajamampianareo. Hitako daholo ny fitondranareo tamin'ireny fotoanareo. Ary nagnaraka foana zaho nijery akaiky foana ny fitondranareo. Na nareo mitondra firenena reny zany nijereko akaiky foana ny fomba fiasanareo hatram'izay. Mbola kely eo tam'izany, fa efa nanara-maso foana hoe ohatran'izao zany ny fomba fiasan'ireto mpanao politika reto. Efa tsapako tamin'izany fotoana zany fa anareo mpanao politika mpamotika, tena voalavo, tena ampiasain'ny Satana. Fa mbola kely moa ny tenako tamin'izay fotoana zay dia tsy nanana hery aho zany hiteniteny anareo satria mbola zazakely ny tenako. Fa efa tanatin'ny foko tao foana dia hoe ndray andro any rehefa lehibe aho hiteny mafy an'ireto mpanao politika reto fa ireto ny tena ampiasain'ny Satana mamotika izao firenenana izao. Tonga moa ny fotoana amin'izao fotoana izao efa lehibe aho ary miaraka amin'ny Jesosy Kristy, nomeny Jesosy pouvoir, nomeny Jesosy fahefana, dia masaky amin'izay zaho miteniteny anareo mpanao politika. Ary tsy vita ny hiteniteny anareo mpanao politika ihany fa tena handrava anareo. Ary fahitanareo tamin'ny CD-ko zany nanomboka tamin'ny 2007, 2012, 2013, 2014, 2015 jusqu'à 2018 androany zao. Efa nidradradradraiko tanatin'ny CD-ko eo foana le teny hoe tsy mpanao politika aho ary tsy manohana politika fa handrava ny politika. Tadidinareo tsara angamba videoko iray, CD-ko aby iray. Handrava politika. Ary izao nisy ho an'ny zanak'Andriamanitra dia handrava ny asan'ny devoly. Ary hitanareo regny devoly ravako aby iray. Izaho manokana dia fitaovana mahery vaika ampiasain'i Jesosy Kristy handrava ny politika satanika sy handrava anareo izay fitaovany devoly, indrindra fa ny asan'ny devoly. Zay nisy ho an'ny zanak'Andriamanitra zay, handrava ny asan'ny devoly. Maro moa ny miresaka amin'izao fotoana zao hoe anao koa hoe manao politika tantandraza. Mpanao politika ianao? Tsy possible. Ary zaho tsy namanareo zaho. Tsy anisanareo ary tsy namanareo ary tsy manohana anareo mpanao politika zao. Hatrany farany. Impiry moa nareo nanambitamby anakahy? Niantso ahy tany an-taninarivo tany. Ahoana tantandraza fa ianao hiara-miasa aminay anao atao ministra anao atao medetoram-pirenena, aminakahy eo aby médaille namenareo anakahy reny. Misy médaille filoham-pirenena namenareo anakahy reny. Ao le sabatsy ny any Ravalomanana le nampiasain'ny Ravalomanana tamin'ny izy ny filoham-pirenena reny. Amiko aby reny. Médaille filoham-pirenena reny namenareo anakahy aby. Satria reo général zanako reo, général le zanako ara-panahy reo, rehefa zaho natsoina tany amin'ny prémature tarika amin'ny ministre, premier ministre tarika amin'ny premier ministre dia natolotra ahy reo zavatra rehetrarehetra reo satria le zanako anankiray moko filohan'ny alin-dahy. Ny fian'ireo mianamela rehetrarehetra dia ahoana dada fa ity menanao reto fitaovam-panjakana reto dia anao ohatran'izao. Fa elany reny, fa namenareo kay fa elanareo nanambitamby anakahy. Sy tononoko eto daholo ny anaranareo mpanao politika niresaka amiko satria ho afa baraka reo raha vao tonotonoko hoe ny anaranareo izay miantso ahy, anareo izay mitondra fanjakana amin'izao fotoana zao aby ane ka betsanareo. Ahoana anao fa anao atao ministra, anao atao osa zao. Dia ino raha niteneniko taminareo tamin'ireny fotoana reny? Hoy izaho taminao, apatseviko anao le teniteneniko taminao, izao teneniko taminao hoe izaho tsy hiaraka aminao, tsy hanohana anao satria izaho tsy mpanao politika ary tsy makasitraka ny politika. Tsy namany mpanao politika aho fa mpandrava politika, mpanenjika politika, mpanafoana politika, mpandrava ny mpanao politika. Zay ny asao.
ka eto zany dia milaza aminareo mpanao politika tonga ny fotoana hanravan'Andriamanitra ny politika zao manaparany jiaby ny zavatra rehetra manana fiafarana ny zavatra rehetra tsy hainao hoe teteny Jesosy Kristy hoe rehefa tonga Jesosy Kristy handevina anareo vavaorona tonga ne zao fotoana fahatongavan Jesosy amin'ny farany zao ny andro farany zao andro farantsika zao akio tsara le Daniela toko faharoa efatra amby efapolo fa amin'ireo andro nireo mpanjaka reo amin'ireo andro nireo mpanao politika ireo Andriamanitra indrindra dia hanorina fanjakana zay tsy horava mandrakizay fa ireo fanjakana politika ireo dia ho torotoro sy ho levoniny tonga ny fotoana andevonana anareo zao ry mpanao politika anao mbola mieritreritra ilatsaka filoham-pirenenao ratsiraka raha valomanana antsy rajoely fery rajomampianina mbola manana fikonokonona ilatsaka filoham-pirenena efa tsy lany tsony anao tsy maintsy ravana fa programan Jesosy ny hoe izy tsy maintsy mitombo fa ianao kosa tsy maintsy mihena efa ataova anatin'ny sainao zany fa ianareo fa tsy ho lany dradradradrana Facebook ao nareo anatin'ny radio anatin'ny gazety nareo ifiloha ravalomana ifiloha adrajely filoha herajampiaina filoha ratsiraka zany foana dradradradrana anareo koa nefa tsy ho lany efa aza lany fotoana fa efa horavana zao ny politika satanika anareo fa Jesosy mitondra ny firenena malagasy dia efa mboary ny saina aza mieritreritra ilatsaka filoham-pirenena intsony ho antsika vahoaka anareo vahoaka antsika rehetrarehetra fa leo amin'izao fotoana zao zahay leo politika zahay leo mpanao politika zahay iza moa ny vahoaka tsy miteny an'izany samby miteny an'izany tsy aby tsika rehetrarehetra leo mpanao politika rehetra hoe mpanao politika zahay fa leo politika zahay fa tsy fa tsy hifidy zahay ndao sorato ny lista mpifidianana zahay fa tsy hifidy zahay fa tsy soratsy anarana firy moa vahoaka ny soratsy anarana fa tsy raha misy satria nareo fa leo mpanao politika dia gaga zaho dia rehefa zaho manao publication anatin'ny Facebook ao dia nareo vahoaka leo politika ndray koa ny manohitsy anakay enjehinareo koa zaho maninona nareo manao ohatran'ireny ry vahoaka malala nareo ny mahatonga zaho mamono tena zao mahatonga zaho mitolona mpanao politika zao ny fitiavako anareo mahatonga zaho manao maritiorany tenako mifananjana amin'ireo mpanao politika mitolona amin'ireo fanjakanareo miady ireo fitiavako anareo vahoaka ane zany zaho miady ho anareo satria nareo tsisy pouvoir nareo tsy manana fahefana dia tsy afaka miteny nareo na dia gadraina aza nareo tsy afaka miteny na dia reberebe ny fanjakana nareo tsy afaka miteny satria nareo tsy manana fahefana tsy manana fahefana nareo ka raha mba mitsangana zaho mariky tatandraza miady ho anareo ry vahoaka ampio nareo aho fa azanareo koa ny manenjika azanareo koa manampy an'ireo devoly reo koa manakevitsy manaketraka ampio nareo aho ka andao tsika hiraisainatsika vahoaka rehetra ho foanatsika politika reo fa reo ihany mampiasainy satana mamotika atsika reo zay zany ny fanetanana omeko antsika tsirairay avy fa dia makasitraka anao magnaraka an'ino sotra betsaka anao sotra